Fakafaliana trano ny tsidiananao tokantrano manaraka televiziona malagasy ao anatin'ny mety toetriny andro amin'ity takarivany fa fitony volana Aprily 2024 ity. Hojerentsika ary tsara avy amin'ny sanabolana araka izao hitantsika zao dia somary mbola ny alizay malefaka no andrafitra ny mety toetriny andro manerana Madagasikara raha hoan'ny rapitso fahavalon'ny volana Aprily. Hojerentsika avy hatrany toetrandro rapitso maraina amin'iny morotsiraky ny tapany atsimon'ny faritra Nalanjorofo, tapany avaratry ny faritra Atsinanana, mazany aloatra, iny Alatsinanany faritra Sofia iny no mbola ahitana orana tandrivindrahona ny voamaraina, ahitana andianjavana kosa ny ampovoan-tany manontolo ary homaina tanteraka ny faritra Sisa. Ny tolakandro dia amin'ny morotsiraka avaratra andrefany nosiny no somary ahitana orana tandrivindrahona izay mety arankotroka, somary andrahona kosa ny andro raha hoan'ny faritra aloatra mangoro, mbola ahitana orana tandrivindrahona koa ny morotsiraky ny faritra Atsinanana, maina tanteraka kosa ny andro hoan'ny faritra Sisa. Mikasika ny maripana indray dia 10 degré Celsius ny ambany indrindra, manodidina ny 12 ka hatramin'ny 17 raha hoan'ny faritra ampovoan-tany, mihoatra ny 12 kosa raha hoan'ny morotsiraka rehetrarehetra. 13 degré Celsius hatrany ny maripana ambony indrindra Antsohihy, manaraka azy ao 13 degré Celsius any Mahajanga, manodidina ny 19 ka hatramin'ny 20 raha hoantsika aty ampovoan-tany, mihoatra ny 30 kosa raha hoan'ny morotsiraka manodidina ny Madagasikara. Mikasika ny toetriny andro ho andreo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara indray dia any Johannesburg no ahitana orana tandrivindrahona izay mety arankotroka, ifandimy kosa andrahona simy masoandro raha ho an'ny Bangkok, Nairobi, Paris ary Milan. Raha ny toetriny andro ho an'ny nosy manodidina ny Madagasikara indray dia ahitana orana tandrivindrahona mety arankotroka i Maurice, Comore ary Seychelles, ibalika tanteraka kosa ny masoandro raha ho an'ny La Réunion. Dia izay indray no azo natolotra anao raha tamin'ity anio ity dia manasa anao amin'ny manaraka indray veloma to.